أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أورين في ديران سكني تنبو الله سبحانه وتعالى لنهار نلانت سنتاني إلى نميتك فتونا نافانسك نرسدسك ما كسكن فينون الإسلام تمنيتي أندواني إتي دما دفت سودان سفان رباليمنا وان ليرك محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة والتسليم من دفع ينقل سودان سفان رباليمنا وان يرو فينا كالفين زاني محمد زان سيرو فادن أرو بنارا ديازي أريان كوا irezena naraka ni tsudani atraminy fahatongavany androfarany amin'ny tiandro anty raha lasana bavy dia faly ny tenanay miarahaba antsika rehetra tamin'ny fahavitantsika ilay didimasina ny fifehezam-bava tao anatin'ny volana Ramadan. Ny volana Ramadan dia anisan'ny volana anankiray izay mitondra karazana pahasoavana maro teo amin'ny fiainan'ny mpino Islam. Natonga ny mpino Islam ny fankatia, ny famonjy, ny fanometanana izy ireo, ny rahina izy ireo, nalefaka ny fony izy ireo, nalalatanana izy ireo tao anatin'izany volana Ramadan. Nanakaiky ny tompo Allah subhanahu wa ta'ala izy ireo tamin'ireo karazam-pahasoavana, karazam-panompona maro samihafa. Ty zany rehetra zany dia vokatra ilay fahasoavana lehibe nentin'izany volana Ramadan izany. Ary miteny ireo manam-pahaizana amin'ny finoana Islam, ny volana Ramadan dia toy ny tsena anankiray izay nisokatra nandritra ny 30 andro ka nahazo fahasoavana lehibe tokoa izay navita nanaroatra tao anatin'izany volana Ramadan fa saingy matiantoka izay olona izay somary kamokamo ary tsy navita nanompo ny tompo Allah subhanahu wa ta'ala tamin'ny fanompona izay tokony ho ataony tao anatin'izany volana Ramadan izany. Manaraka an'izany raha lasana bavy atao anatin'ny finoana Islam, i tompo Allah subhanahu wa ta'ala dia nametraka tantara anankiray mahakasika ny vehivavy anankiray izay tsy nandry, tsy natory andro aman'alina tamin'ny fanamboarana petakofehy anankiray. Io vehivavy io dia tsy natory andro aman'alina tamin'izany fitiavany amin'izany petakofehy izany. Rehefa namboariny izany, rehefa vita io petakofehy io dia navoaka ny tantokotany. Ary rehefa napetrany teo an-tokotany izany petakofehy izany, dia ny olona mpandalo rehetra, ny mpifanolobodirindrina, ny mpiray monina teo amin'izany vehivavy izany dia nanidera sy nankatia an'izany petakofehy izany. Saingy fotoana fohy taorina zany dia simbatiny. Ny vitiny izany petakofehy izany ka ny olona rehetra dia nametsina an'izany vehivavy izany. Izany zavatra zany io tantara dia nirekety ny tompo Allah subhanahu wa ta'ala ao anatin'ny boky masina Al-Qur'an Al-Karim ka niteny izy manao hoe wala takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankatha. Ianareo ozy izy ianareo mpino Islam dia aza manao toy ny vehivavy anankiray izay nanimba ny petakofehy taoriany namatorany azy mafy tamin'izany fotoana izany. Satria ny inona tiany tompo Allah subhanahu wa ta'ala ampitaina amintsika amin'izany. Tadidio tsara raha lasana bavy atao anatin'ny finoana Islam. Fa tao anatin'ny volana Ramadan dia nanompo ny Allah subhanahu wa ta'ala isika tamin'ny karazan'ny mpanompona maro samihafa. Tsy natory andro aman'alina, herintsika ray matory ny zotom-pontsika nataontsika tao anatin'ny volana Ramadan. Ka izany teny zany hoe anao aza manao toy ny vehivavy zany. Sanatria ve aorian'ny volana Ramadan dia atsika indray hitsangana hamaha sy hanimba ilay asa soa izay vitantsika tao anatin'ny volana Ramadan. Fa inona no antony lazana fa hoe hanimba sy hamaha an'izany? Satria ireo fahotana izay ataontsika na fitsarany fanompona lehibe izay nataontsika na ny tompo Allah subhanahu wa ta'ala tao anatin'ny volana Ramadan dia tahaka ny manimba ilay fanompona iny ny fahotana izay vitantsika. Satria tadidio tsara fa ny fanotanany Allah subhanahu wa ta'ala mahatonga ny fonom-pino Islam anankiray misy pentina anankiray. Ka rehefa isan'izy manota ny Allah subhanahu wa ta'ala dia misy pentina mainty ao amin'ny fonony. Rehefa manota izy misy pentina mainty ao amin'ny fonony. Ka fiafarany izany olona izany dia feno pentina mainty ary lasa mivara-mainty ny fony anankiray ka tsy mahay manavaka tsony hoe inona ny tsara sy inona ny ratsy. Tsy mahay manavaka tsony ny fanompona sy ny fahotana fa mitovy izany eo aminy. Ary indraindray ara fa mivadika mihitsy ilay fanompona indray lasa hita ny zava-doza eo amin'ny fiainany
fa ilay fahotana no hita ny zava-mentrika sy zavatra tsara eo amin'ny fiainana. Ka izany rehetra zany dia nampitandremy ny tompo amin'ny maso mandahala mba tsy hanao tahaka an'izany vehivavy izany raha ohatra ka vita ny volana ramadana, satria ny volana ramadana raha lasa nabavy tanaty finoana islamo dia fiofanana anankiray nalefa ny tompo amin'ny maso mandahala isan-taona ho an'ny mpino islamo anankiray, satria tadidio tsara fa tsika zanak'olombelona dia namboary ny tompo amin'ny maso mandahala tamin'ny alalan'ny matiera anankiroa. Ny matiera voalohany namboariny tompo amin'ny maso mandahala antsika dia ilay vatantsika io dia namboariny tompo amin'ny maso mandahala tamin'ny fotaka na ny tany izay diavintsika isanandro isanandro. Ka izany mahatonga ny vatantsika izay namboarina tamin'ny fotaka tsy ho voky izy io raha tsy ireo karazana vokatra avy amin'ny fotaka ihany koa, tahaka amin'ny vary, voamaina, ireo karazana legioma sy fruit maro samihafa dia ireo no zavatra ilain'ny vatantsika mba hahatonga azy ihany koa ho voky. Ary ny matiera faharoa izay namboariny tompo amin'ny maso mandahala antsika dia ilay fofinaina na ilay fanahy izay nitsofiny tao amin'ny Adama alayhi salam ka lasa olombelona izany Adama alayhi salam. Ka tadidio ihany koa fa io fanahy izay nitsofiny tompo amin'ny maso mandahala tao amin'ny Adama alayhi salam dia tsy ho voky izany fanahy zany raha tsy ny zavatra avy amin'ny tompo amin'ny maso mandahala ihany koa. Ary vokatra zany no nandefasany tompo amin'ny maso mandahala ireo karazana iraka, ireo karazana mpaminany maro samihafa teto ambony tany mba handeha ninona, mba handeha hanitsy antsika sy hampatsahintsika amin'ilay fanahintsika mila miverina amin'ny tompo amin'ny maso mandahala. Ka ny volana ramadana nalefa ny tompo amin'ny maso mandahala mba hiofanana zany fanahintsika zany, satria raha ny taona anankiray jerentsika dia misy 12 volana ka mandritra ny 12 volana nanome fahafaham-po ny vatantsika tamin'ny ireo karazany sakafo maro samihafa, fa volana anankiray no ny didiny tompo amin'ny maso mandahala antsika mba hanome an'izany karazana sakafo ny fanahintsika zany amin'ny karazany mpanompona maro samihafa, amin'ireo karazana asasoa maro samihafa. Ka izany zavatra izany rehefa tampotra ny volana ramadana dia tokony ho tohizantsika hatrany ny fanomponany amin'ny maso mandahala, ary ihany koa tsy tokony hiataka amin'ny fanomponany amin'ny maso mandahala, satria rehefa nanontaniana mpaminany sallallahu alayhi wasallam mahakasika ny asa soa tsara indrindra izay ataony tompo izy ataony mpino islamo dia niteny izy manao hoe adwamuha wa in qallat, ny asa soa tsara indrindra izay ataony mpino islamo dia ilay misy fitohizana na dia hoe vitsy na kely aza izany asa soa izany. Izany hoe ny asa anankiray izay no iverinao fa kely, ohatra amin'izany ny fitsikinao manoloana ny rahalanao na ny fitsangananao amin'ny alina na dia rakan-tainy fotsiny, izany nefa misy fitohizana mandavan-taona dia tiany tompo amin'ny maso mandahala miasa mihoatra n'ilay asa goavana izay nataonao nefa tsy misy fitohizana taorian'izany volana ramadana. Ka afatra atsipo antsika rehetra ny volana ramadana nalefa ny tompo amin'ny maso mandahala hampiofanany ny fanahintsika, ny vatantsika sy ny rehetra izay mahakasika antsika amin'ny fanompona any amin'ny maso mandahala. Izany no afatra avy aty aminay ho ahy ary ho antsika izany afatra izany, ka misaotra anao izay nanahaka an'izany hatramin'ny farany, ary ihany koa misaotra anao izay mbola mihaino ny afatra avy aty aminay. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.